zoma fa 7 volana mars 7 maniatra ny araba Douglas Tokovavy manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faran'ny tontolo politika ny adsanina ao anatin'ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ao anatin'ity république faefatra ity izay mbola mitarika ao fanenkevitra maro samihafa amin'ireo mpanao politika eo ihany koa ny dihy izay tanterahany délégation nitarehin'ny filoham-pirenena Rajaonampianina any ampitan-dranomasina any anatanterahana ireo karazana fanarana samihafa akoatr'izay ny sehatra sosialy hoentina amintsika ireo amin'ity takariva ity manasanao kosa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany efa nandalo ny serana Tsambony Tomasina Omaly ireo fiara tsy mataho-dalana na ireo 4x4 ny général Camille Vital efa vita avokoa ny fanambarana ary efa voaloha ny hetra nandritra ny feptaona nitazomana ireto fiara tsy mataho-dalana ireto teo anivon'ny serana Tsambony Tomasina raha ny fanazavana nentin'ny tale général ny fady seranana ravakarandriamanala somra Samuel kosa nanangona ny vaovao makasika an'izay. Efa nalainy ny fiadidian'ny Repoblika Omaly alina teny amin'ny serana Tsambony Tomasina ireo fiara 4x4 raha miisa 570 any général Camille Vital araka nambarany tale général ny fady seranana. Atao fanivoaka daholo izay. Ny présidence no nakasy. Mandoka? Mandony aby izy ka, mandony aby izy. Tsy manaiky midoanina raha tsy mandoa avy daholo izay mamoaka entana. Tsy message aloha ny midoanina zavatra nanao ny déclaration ara-dalàna izy ary nanao ny ava ara-dalàna dia tsy tarainy mihitsy izay tokony hoe azo sanctionner anazy. Ireo fiara 4x4 anjaton'ireo raha tsaivina dia efa natolotry ny général Camille Vital ho an'ny fiadidiana ny Repoblika ny volana febroary teo ary atao endrika fanampin'izany. Ny fiadidiana ny Repoblika kosa no isahana ny fitsinjarana azy ireo any amin'ireo rafitra isa-tsokajy ny tokony hisitraka ny fampiasana azy ireo.